inona daholo ny ao ambadika io zavatra rehetrarehetra io tadiavina petraka eto le hoe dynastie Rajoelina fa maninona inona ny anjara ndraikitra zany Arena Rajoelina zany ao anatin'ity raharaha ty fa inona ao anatin'ny fanjakana izy no mena mission spéciale fa inona tena antony na tonga ny filoham-pirenena mianakavy lasa nitsena zany sy tena namin'ny voninahitra be ny fahatongavany le miray tiany. Niteraka resabe tamin'ny herinandro lasa teo ny lahateny nataon'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina rehefa tonga teto Madagasikara ny kompania mpitaterana habakabaka Emirates satria nisaotra manokana ny zanany Arena Rajoelina ny filoha Andry Rajoelina araka ny hitantsika tao amin'ny lahateny izay nataony. Raha dika tsotsotra sy fohy moa izay lahateny misy an'izay mahakasika ny zanany la Arena Rajoelina izany dia nilaza ny filoha Andry Rajoelina fa tena nanao izay faraheriny tamin'ny fony manontolo mihitsy ny zanany Lamatoa tamin'ity tetikasy ity zany hoe ny fikarakarana rehetra izay mifandraika amin'ny fahatongavan'ny kompania mpitaterana habakabaka Emirates. Afaka jerentsika tao anatin'ity vidéo ity zany lahateny zany. En seulement 4 mois, grâce à une volonté commune et un travail acharné, nous avons réussi à mettre en place ce vol inaugural tant attendu depuis des années. Aujourd'hui, grâce à notre vision commune, ce rêve devient réalité. Et je tiens à remercier spécialement la délégation qui est conduite par le vice-président d'Emirates, M. Adam Kazim. Je tiens également à remercier mon fils Arena, qui a mis toute son énergie et son cœur pour faire aboutir ce projet, mais aussi avec l'appui de Rabi Etier, qui est ici présent également. Merci Rabi. Tsy vitan'izany fa mbola nandefa n'ity sary ity tao amin'ny tambazotra mpifaneraserana Instagram ihany koa i Arena Rajoelina milaza fa hoe tsy ao anaty rakobolan'izy ireo ny teny hoe impossible. Nahagaga olona maromaro ihany indrindra moa fa ireo mpisehatra amin'ny resaka politika ihany ny lahateny teo iny satria maromaro ny nametra-panontaniana tao amin'ny tambazotra tserasera Facebook hoe lasa raharaham-pianakaviana ihany koa ve ny raharaham-pirenena ankehitriny. Anisan'ny olona tena nivelatra be tamin'ity resaka Arena Rajoelina ity Maître Anitra Razafimanantsoa tao amin'ny fandaharana miara-manonja ny fahaenina ny volana septambra 2024 lasa teo. I Arena Rajoelina izay nandray anjara tamin'ireo délégation nikarakara ny fahatongavan'ny kompania mpitaterana habakabaka Emirates. Raha ny fomba fijerin'ny Maître Anitra Razafimanantsoa manokana tao amin'ity fandaharana miara-manonja ity dia efa manomboka asehatra tsikelikely mihitsy ny zanaka lan'ny filoha Arena Rajoelina. Sary ny sika vahoaka malagasy ahita ny zanaky ny filoha eo amin'ny tontolon'ny fandraharahana. Raha tsy aivina mantsy dia nanangana orinasa tamin'ny anarany manokana ity zanaky ny filoha Andry Rajoelina ity tamin'ny taona 2024 araka ity hitantsika amin'ny sary ity mitondra ny anarana hoe Arena Corporation. Ary alefa ny zary ny masontsika rehetrarehetra ahitan'le mason'le hoe zanaky zany Andry Rajoelina zany izay efa tovolahy ankehitriny misehatra ao anatin'ny fandrarana nanangana orinasa ao anazy. Raha ho an'ny tanora rehetrarehetra prisia nanangana orinasa fa tsy hoe orinasa atao tremplin na atao hijapiana le fahefana am-pelatana ny rainy satria le fahefana nanany rainy sy ananany reniny no ararotiny zany amintsika amin'ny teny zao satria izy zanaky Andry Rajoelina mitondra ny anarana la Andry Rajoelina dia iny no manokatra ny lalana rehetrarehetra izay andehanany zanaky Andry Rajoelina i Arena Rajoelina. Noho izany dia mitaky ny fangaraharaana na transparence i Maître Anitra Razafimanantsoa manoloana n'ity fandraisany zanaky ny filoha Andry Rajoelina ity anjara tao anatin'ny délégation nanao fifanarahana tamin'ny kompania mpitaterana habakabaka Emirates ity. Mipetraka ny fanontaniana mantsy hoe fa inona loatra ny tena asan'ny Arena Rajoelina zanaky ny filoha Andry Rajoelina ao anatin'ny fitondram-panjakana. Inona loatra no antony nahatonga azy nahazo ny andraikitra tao anatin'ny fifampiraharahana tamin'ireo Arabo tao amin'ny kompania Emirates.
tsy manana ndraikitra ao anatin'ny fitondram-panjakany Arena Rajoelina raha ny fantatra aloha hatreto, tsy ao anatin'ny mpikambana mandrafitra ny gouvernemanta, tsy mahasoivo ofisialy ihany koa ary tsy tompona ndraikitra ambony amin'ny raharaham-pirenena kanefa dia nomena mission spéciale mihitsy. Manamafy ny fomba fijery ny maître Anitra Razafimanantsoa arak'izany fa noho ny mahazanaka lainy filohan'ny Rajoelina ny Arena Rajoelina no antony nanomezana azy niny andraikitra fampiraharahana tamin'ny kompania Emirates iny. Teo ihany koa no nihitatra amin'ny fanontaniana hoe iza zany no tena azo tombontsoa amin'izany fifampiraharahana izany araka ity horonan-tsary tao amin'ny fandaharana miara-manonjy ity. Dia tonga eto zany zao ny ny kompania arabo fa iza no ahita tombontsoa ao anatin'io amin'izay, zay ny zavatra mila valina, mila mangarahara aloha tsika. Inona daholo ny ao ambadik'io zavatra rehetrarehetra io, fa maninona inona ny anjara ndraikitra zany Arena Rajoelina zany ao anatin'ity raharaha ty, fa inona ao anatin'ny fanjakana izy no mena mission spéciale, nanao négociation natateraka an'izany fa liaison, négociation, liaison an'izany fametrahana ahoana moa zany fanaovana négociation amin'reto mpitondra any Émirats Arabes, reto arabo reto. Iza no ahita tombontsoa anatin'izany? Isika mahafantatra fa raha resaka tourisme ny resahana, tsy navita tsy olona ao anaty fanjakana na manana ndraikitra ao anatin'ny rafim-panjakana, tsinitsinina izy ao anatin'izao fitondram-panjakana zao, tsy ministre izy, tsy ambassadeur izy, tsy tompona ndraikitra ninina izy, fa juste hoe fils d'Anitra Rajoelina, zanaka lahin'ny Anitra Rajoelina. Zay titre zay no hoentiny makany andafy ihany, fa indrindrandrindra amin'ireo toerana izay anaovan'zareo bizina, satria efa mandeha le bizina dia mila officialisena mba ho bebe kokoa le tombontsoa azo. Hitanantsika vahoaka malagasy maître Anitra Razafimanantsoa no zany zavatra rehetra zany mba hanokatra ny masontsika rehetra manoloana n'ity raharaha ity, indrindra ihany koa moa araka ny efa fantatry ny be sy ny maro fa any amin'ny firenena arabo dia malaza amin'ny resaka bizina volamena araka ny voalazany tato anatin'ity fandaharana miara-manonjy ity ihany. Mila miratra amin'ny masontsika rehetrarehetra mahita an'izany, satria ohatrany lasa mahazatra fotsiny hoe iny fa misy délégation raisin'ny mpitondra fanjakana, raisin'ilay filoham-pirenena amin'ny fomba ofisialy, dia ao anatin'iny délégation mitondra n'iny délégation iny ny zanaka Anitra Rajoelina. Iny fa mandeha manao visite officielle ny ivelany ihany, na tsy officielle fa ataontsika hoe visite officieuse ny filoham-pirenena malagasy vazaha io, filoham-pirenena vazaha malagasy Madagasikara, dia ny zanany no mikarakara azy fa indrindrandrindra any amin'ny firenena arabo izay tadiavan'ny lalana sy efa hitany lalana amin'izao satria voatrangitra ka ilay lalana any rehefa nanomboka io trafika sy famoahana volamena antsokosoko. Raha aboritana zany ity fandraisana anjarany Arena Rajoelina, zanaky ny filoha Andry Rajoelina amin'ny fandraisana ny kompania mpitaterana anabakabaka Emirates ity, raha araky ny voalazany maître Anitra Razafimanantsoa dia efa tafiditra amin'ny resaka monopole ny zavatra ataon'ny filoha Andry Rajoelina ankehitriny, te hanjaka tokana amin'ny resaka fandraharahana amin'ny tany arabo, indrindra fa any Dubai. Fa le hoe entina amin'izay isika rehetra zatra mahita ny endriky ny zanaky Andry Rajoelina ao anatin'ny fandrarana dia efa anazy zany, efa monopole zany amin'izao fotoana zao ny fandrarana izay à destination any amin'ny Émirats Arabes. Dubai foana ny resantsika, Dubai foana hatramin'izay misy trafikana volamena. Hitatsika tsara hoe mandeha nakany Dubai dia ny zanaky ny Andry Rajoelina no mikarakara io visite officielle zay nataony dadan'le filoha, fa tadiavina omena an'izay, tsy hoe tadiavina, tena ezany Andry Rajoelina omena an'izany endrika zany ny fitondrany amin'izao fotoana zao hoe io fa ny zanany lahy hita etseroa ary misehatra lava amiaraka amin'reto rebareba reto.
Ankoatrany maître Anitra Razafy Manatsoa dia nanana ny fanehoan-keviny manokana ihany koa ny filoha nasionaly ny antoko HVM i Rivo Rakotovao tao amin'ny fampahalalam-baovao tao amin'ny Real TV mahakasika ny zanaky ny filoham-pirenena nandritra ny fandraisana ny kompania mpitaterana Emirates tamin'ny herinandro lasa teo iny. Tsy manana olana amin'ny fandraharahana ataony zanaky ny filoha Arena Rajoelina i Rivo Rakotovao raha araky ny nambarany fa kosa ilaina ny transparence ho izy mba tsy hisian'ny conflit d'intérêt izay voararany lalàna. Lasa mampametra-panontaniana ny Rivo Rakotovao mantsy ny tsy fisian'ny transparence manoloana ny fitsabahan'ny zanaky ny filoha Andry Rajoelina dia i Arena Rajoelina tamin'ny fampiraharahana niaraka tamin'ny kompania mpitaterana Emirates iny araka ny voalazany atao anatin'ity video manaraka ity. Totrany misy olona tsy anatin'ny fitonam-panjakana raha tsorina hoe ny filohan'ny zanaky ny filoham-pirenena no ohatrany acteur direct ao anatin'ilay fanazay lazaiko mila mangarara fotsiny e. Tsy voarara akory ny hoe mandraharaha ny zanaka filoha fa zay ny tandremana amin'ny conflit d'intérêt zay. Fantatra fa raharahany lalàna ny conflit d'intérêt. Karaha ohatra fa tonga taona le olona manana ny andraikiny amin'ny zavatra ataony amin'ny mampaolo-pirenena azy tsy mitovy iny fa filoham-pirenena zanaka filoham-pirenena azy iny dia alao reo olona atao anaty mangarary fa lasa mametraka fanontaniana be da be dia le zavatra tsara tokony arahana manao lasa mampiahan'ny olona satria hoe zany ve zany namononany teto amintsika ahafahan'olona hafa anana tombotsoa. Ny profesora Ralson Roger ihany koa dia anisan'ireo nametra-panontaniana ny mahakasika ny antondian'ny fianakavian'ny filoham-pirenena tao amin'ny fandraisana ny kompania mpitaterana Emirates iny. Nametraka ny aiahiny manokana ihany koa ny tenany mahakasika ny mety sy ny mety ho famoahana zavatra maro eto Madagasikara, indrindrindrindra ny volamena izay mampalaza ny Dubai. Ny olona rehetra moa zany moatrany nanontany tena tokoa hoe fa inona tena antony na tonga ny filoham-pirenena mianakavy lasa nitsena zany sy tena namin'ny voninahitra be fa tongavany le Emirates iny. Na tian'ny Andriamatoa Rajoelina na sy tiany dia efa hatrany voalohany ny olona efa niteny hoe raha vao misokatra ny ambasady eto ny zareo reo raha vao miditra eto io fiaramanidina io dia andeha ny valise diplomatique izay araka ny tsipika eran-tany moa zany hoe tsy azo atao misavan'izy ireny dia mety sanatria zany isy famoahana zavatra maro toy ny volamena indray ka izay no ataoko hoe mila fitandremana be le izy ary ny fahatongavana Andriamatoa Rajoelina teny amin'ny fiaramanidina dia vao maika nampitombo an'izay le zay ka rehefa mitondra firenena le tena mila mitandrina ianao fa tsy tokony ianao ataoko hoe miteny frantsay moa izy tena mazay hoe faux pas ka nanao faux pas kely izy tamin'iny na faux pas be mihitsy ary. Etsy andany moa dia mbola manamafy an'izany tenin'ny profesora Ralson Roger zany ihany koa i maître Anitra Razafy Manatsoa mahakasika ny resaka valise diplomatique raha toa ka misokatra ny ambasady eo amin'ny rotonta. Fa zao zany izy tonga dia efa direct route de l'or miala eto Antananarivo tonga dia direct any Dubai. Sokafana ny masovovahiny ihany dia ny olona mpanao bizina ihany napetraka any dia averintsika eto rehefa misy ambasady rotonta eo dia misy ny atao hoe valise diplomatique mivezivezy eo tsy hita ninino io tsy azo savaina io na firy kilao na firy taona nalefanao any tsy misy mahazo tsy mananjoy savana io miala amin'ny aéroport tanana Madagasikara ny vato direct any Dubai efa misy preneur reo any ary ny preneur any dia iza moa zany nanokatra orinasa any daholo engeny akamaroany mpanao trafika eto fa prête-nom no entina any. Dia izay indray ny mahakasika ny lohahevitra iray iny mankasitraka antsika rehetra nijeratra amin'ny farany azadiny ny misabone sy manao j'aime ny vidéo ary raha toa ka te hanohana ny chaîne Roatelo sika dia efa misy lien PayPal ao amin'ny description etsy ambany dia amin'ny manaraka indray.